Fifidianana solombavam-bahoaka zava-dehibe hiatraika amin'ny ady volany ny fanapahan-kevitra ny député. Boriboritany voalohany notakomana tamin'ny fanaratsiana ny tetika maloto sy ny tetika fangalaram-bato ataon'ny mpitondra. Fifidianana solombavam-bahoaka fotoana tsara sy mety indrindra ho an'ny fanavotam-pirenena ho ny ARFM. Faltafaraka aminao indray tombokilasy tombovavy amin'ity aliny sabotsy 5 ny volana May 2024 ity tonga sao tanatin'ny fotoanany fampalalam-baovao indray ianao asaiko ampanazana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany maro be ireo fandikan-dalàna ataony antoko akaiky ny mpitondra sy ireo mpanarady azy amin'izao fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao manomboka any amin'ny faratapony ka hatrany amin'ireo kandidany dia samy manao izay saim-patany avokoa raha ny tatitra voalohany nataon'ny mpanaramaso sy ny fiarahamonim-pirenena androany. Rofina amsibika ny fandikan-dalàna ataon'ny filoham-pirenena sy ny kandida ny volomboasary amin'izao andro ny fampelezan-kevitra izao. Raha nanaramaso ny fizotry ny fampelezan-kevitra nanerana ny distrika 10 ny firaisamoam-pirenena KMF Knoe dia maro ireo tsy fanaran-dalàna hita. Teritery amin'ny mpampianatra indrindra fanaina mavohitra fanerena ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ireo mpandrara ara-teokarena anarady ny kandida ny volomboasary fa ny tena naberesaka asiana naitra dia ny fidinan'ny filoham-pirenena amin'ny tety distrika amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao izay voararany lalàna amin'ny feny fifidianana sy ny lalam-panorenana. Maberesaka ihany koa ny tournée présidentielle. Ny lalàna tsy misy mandrara ny filoham-pirenena hanao tournée mihitsy. Fa ny lalàna kosa zany dia mandrara ny filoham-pirenena iandany amin'ny antoko politika satria araka ny voalazan'ny lalam-panorenana mazava ny texte zany ao amin'ny jery lalam-panorenana vetivety amin'ny 570 zao no voasoratra ato. Ny asan'ny filohan'ny republika dia tsy azo ampirafesina amin'ny asa-panjakana na voafidim-bahoaka, asa mandraharaha hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary misana ndraikitra eo amin'ny fikambanam-pivavahana. Io zany no voalazan'ny 570 ny lalam-panorenana. Dia amin'izao fotoana zao dia hoy izahay hoe matsikatra ihany izahay vao teo moa vo niain'ny kabarin'ny filohan'ny republika tany Adego dia tena indraindray misy fioarana ihany ilay kabary. Ohatra hoe io ny député-nareo mahakarakarana-reo io mila olona efa zatra miara-miasa amiko tao amin'ny gymnase ny université tany Adego vao maly io dia zay moa hoe dia nampananganina tanana ny mpianatra tao dia hoe hitan'Andriamanitra iny tananareo mitsangana iny raha ilainareo moa le fo dia azonay omena fa anananay le izy dia zay ny eretreretinay hoe fioaram-pefiany. Manentana zahay ny anay moa ny anjaranay dia ny miteny ny zava-misy tsy mamorona fa ny zava-misy heninay zany no tenenay anjaran'ny mpanao politika zay mifaninana no tokony hitondran'ny raharaha tsy ho entina iny amin'ny kabary iny an-dalambe fa tokony hitondran'ny raharaha iny anivony fitsarana mahefany amin'izany. Ankoatra izay dia nisongadina tamin'ny andron'ny fampelezan-kevitra ihany koa ny fizaran-javatra sy ny fizaram-bola. Ankoatra ny jiro zarain'ny filoham-pirenena azy dia hita fa misy kandida mizara ihany koa nandritra ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Mbola hita manerana ny nosy ny fizarana zavatra, ny vola, ny jiro. Eto zany zay mametra-panontaniana koa hoe ilay jiro fahazavana ao anao ve le everinay fa programme am-panjakana fa misy kandida mizara azy iny. Dia eo zany mampametra-panontaniana hoe tena programme panjakana vola panjakana ve no ampiasaina am'le izy sa vola ny antoko fa misy kandida zay mampiasa andrena ary misy koa kandida mizara ny kit solaire, misy kandida manome table banc zay table banc fantatra tsara fa avy any amin'ny draine no nakana le table banc no zaraina nefa ao anatin'io circonscription io dia misy olona misy mpianatra mipetraka ambany tsy manana table banc nefa rehefa tonga fifidianana zany misy fanolorana table banc. Toy ny hoe fifidianana filoham-pirenena no atao rehefa mahita ny fampiasana ireo kandida ny volomboasary ny akanjo tahaka ny t-shirt sy ny robe misy ny sary ny filoham-pirenena izay tsy tokony eo ampiasaina intsony satria efa filoham-pirenena ihany rajoelina fa tsy olon-tsotra. Tsapanay ihany koa ary hitanay maso ny fampiasana ny image ny filoham-pirenena ataon'ny irmara amin'ny t-shirt zany. Mbola t-shirt
sy ny robe tamin'ny filohan'ny fifidianana filoham-pirenena ihany no mbola ampiasainy candidat ery maramaro dia nefa rehefa mandeha koa ny tournée zay ataon'ny présidence dia mbola ireny t-shirt reny ihany koa mbola hita iatrehan'ny olona ny filoham-pirenena somary manahirana ny manavaka ilay propagande ataon'ny candidat eto zany ny olona tsy ferana ny olona samy misafidy ny akanjo tiany atao samy misafidy ny t-shirt tiany atao fa ny tsindrena eto zany tena le candidat mihitsy no ny nenanay tsy namoaka sary androany fa poste électoral avoakatsika ihany le sary fa manana sary be da be zahay tena le candidat sy lay mpanaraka azy mihitsy no manao an'le akanjo ohatrany hoe mbola fifidianana filohan'ny république no atrehitsika amin'izao fotoana zao ankoatrany tsy fanarahan-dalàna dia manolo-kevitra ny KMF koa hoe ny amin'ny tokony akany sy ny hevitra any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC ahafahany mandray fanapahan-kevitra momba ny candidat nodimandry atao morondava satria efa voasoratra ao anatin'ireo taratasy saripady tahaka ny bileta tokana ny sary sy ny anaran'ilay candidat efa nodimandry raha atao zany fifidianana amin'ny larobia dia ifidy olona efa nodimandry zany morondava eo zany ametrahana fanotanina azo atao ve zany no mifidy olona efa lasa korazana ary ahoana ny malagasy sika amin'ny resaka fahafatesana ahoana ny ahitatsika hoe ny alahelo any amin'ny fianakaviana mbola aheno amin'ny alarobia mbola ny anarany mako zao no voatoninao ranona anaika an'io vokatra io ve ny HCC rehefa ataotsika hoe tsika malagasy raha tahina mandeha le atao hoe vote député dia nifidy an'io hoe maty ho an'ny moron-zay mako no lansena zao maty ho an'ny morondava maty no fitiavana morondava aleo tokoa mba famezo-bony azy dia ataotsika 3 raha lany tokoa zao le 3 dia ahoana ny déclaration mety hivoaka zahay zany amin'izay lafin'izay dia nisosokevitray dia manosika ny CNI mba antany ny hevitry nisy HCC mialoha sao laika lany lay candidat numéro 3 vo ipoitra indray hoe olona efa maty io dia averina anao foanana indray ny fifidianana ny tsongotsongonany maty moa izy tsika mba atahorana andevim-belona na dia tsy nahazo famatsim-bola aza ny KMF koa hoe dia fantatra fa anaramaso akaiky ny zotram-pifidianana amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity izay atao ny alarobia ho avy izao manentana ny olom-pirenena ahifidy tsy varotra ny safidy ny amin'ny fanomezana maro isan-karazany ny fiarahamonim-pirenena safidy nanentana ny rehetra ho tonga mavitrika amin'ny fifidianana ihany koa ity fiarahamonim-pirenena ity androany Asinandria Malala mbola ava-tsara zava-dehibe loatra ary miantraika amin'ny aty vilany ny isa-tokantrano malagasy izay fanapahan-kevitra ho raisy ny solombavambahoaka eny anivon'ny antemeram-pirenena ka tokony ahifidy tsara izay mahafehy izany asa maha-solombavambahoaka izany mpifidy amin'ny alarobia ho avy izao ho ny firaisamonim-pirenena safidy mazava-dehibe any fifidianana solombavambahoaka dia satria izy ireo nanapaka ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fifidianana ny teti-bolam-panjakana io teti-bolam-panjakana io ny amaritana ny tetikasa rehetra izay ho tanterahan'ny gouvernement ireo solombavambahoaka ireo ihany koa no afaka mitsikera ny asan'ny gouvernement sy manara-maso izany ary afaka manala ny gouvernement sy ny filoham-pirenena raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny zava-misy ka zava-dehibe zany andehanantsika mifidy satria mety hanova ny fiainantsika ao anatin'ny 5 taona izay fanapa-kevitra ho raisin'ireo solombavambahoaka antsika ireo arak'izany dia tsy atakalo amin'ny fanomezana sy rendrarendra tahaka ny fizaram-bola sy fizaran-javatra ny safidy ny afatra omeny safidy dia hoe safidy voahevitra sy voalanjalanja tsy atakalo ny safidyntsika tsy voavidy na t-shirt na fizarazarana koveta na fialam-boly fa ao anatin'ny fanabeazana taon'ny safidy dia hoe zany fampelezan-kevitra zany dia foto-kevitra sy hevitra no zaraina fa tsy fialam-boly sy ireny rendrarendra mandalo ireny nanentana ny olom-pirenena ho tonga hifidy amin'ny alarobia sy amby 20 Meo avy izao moa safidy androany nanerana faritra rehetra manerana ny nosy
Makasika ny fifidianana izay ihany nandisony vaovao miely amin'izao fotoana izao ny candidat ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany voalohany maître Anitra Razafy-Manantsoa vaovao milaza fa ny kastanana vehivavy bevoka ary niditra ankeriny tamina tokantrano iray manohana candidat volomboasary teny ankasina ny tenany ny alakamisy lasa teo notakonana tamin'ny famafazana izany lainga sy fanaratsiana izany ny fahatratrarana bodiomby ny tetika maloto sy ny fangalaram-bato ataon'ny ekipa ny fitondrana amin'ny boriboritany voalohany io naseho tamin'ny mpanao gazety androany ny pirofo sy ny tena zavantranga teny ankasina ny alakamisy lasa teo zavandria maefa tahiriny aina no mitatitra ny antsiprimbovao Recensement ty olona manana carte ty tokoko le izy satria zany ene hoe misy olona tokony hisitraka an'le fanampiana tsy misitraka an'le fanampiana noho tsy fananana ny carte ty. Ilaina ny carnet pokotany satria misy tsy manana carnet pokotany. Iza mampanao an'izy tiako antanina hoe iza mampanao an'le izy pokotany bureau national anay tompoko fa tsy pokotany ka ny ampiasainareo an'le carnet pokotany satria pokotany tsy mahazo manao zavatra politika aka tsy pokotany zay ka TGV zay ty kandehana pokotany ty TGV nareo tsisy idiran'ny an'le pokotany ka aka manina mampiasa carnet pokotany azonao le izy recensement le olona manana carnet de le traçabilité an'le olona manana le carte zany ilevana ty numéro ana carnet ty fa tsy le carnet zareo ampiasainareo zany le carnet pokotany anaovanareo hoe ity ny olona mahazo tsy mahazo nefa le olona samy sahirana daholo de misy olona mahazo de misy tsy mahazo zay ke ny tiany antaniny satria le zavatra ho ataonareo zany hoe zavatra fanomezana ho an'ny olona eto pokotany de mampiasa carnet pokotany nareo satria misy tsy manana carnet pokotany de ito carnet pokotany ito zao resiko hoe manana carnet vaovao le olona azonao ve zao fotsiny teneniko ke atao ino ty carnet asiany ity karapifidianana le olona eny efa atao ina le karapifidianana satria raha ohatra ka fanomezana avy aty aminareo de tsisy ampiasaina karapifidianana azafady aminareo fa nareo tsy maninona fa tokony mahazo daholo ny olona rehetra fa manina ny ampiasaina carnet pokotany de ampiasaina le carnet mampiasa an'le karapifidianana tsy maintsy raisina fa zasy olombavahoaka manara-maso ny zavatra rehetrarehetra mitranga satria karapifidianana tsy ampiasaina raha tsy amin'ny andro mpifidianana raha ohatra ka nareo ka izara fanampino amin'ny olona rehetra raha ohatra ka hoe tosika famena na vatsitsinjo de mahazo daholo ny olona tsakanavaka fa misy eo menareo de misy tsy menareo de mitaraina aminay le olona fa manino zay avaka vahana selikiliky fa ny mahavalina ana fotsiny de maninona mampiasa karapanondro sy karapifidianana de ampiasaina carnet pokotany kanefa le zavatra anareo no atao ao anatin'le izy misy zavatra hafa tsy mazava nge zany fifidianana nataontsika tsy tokony mampiasa karapifidianana zao tsisy idirany ty mihitsy raha ohatra ka fanomezana ny ataonareo tsy tokony mampiasa karapifidianana tsy mahazo mampiasa karapokotany satria politika anareo le ataonareo raha itony de tokony hoe karatry ny ma-TGV sy nareo reto fotsiny de ampy fa tsy mampiasa karapokotany satria pokotany tsy mahazo manao politika de tsy tokony mampiasa karapifidianana azonareo tsara fa efa mampigadra zany zavatra rehetrarehetra ataonareo zany jerefa propagande nge le ataony propagande le ataony ty zavatra ty de ampiasana zao tsy maintsy alaina sary zasy olombavavahoaka fa atao fatanao tsara zay petra tsara ianao io propagande ataony io mampiasa carnet pokotany mampiasa karapifidianana mampiasa karapanondrom-pirenena iza ny anaranao iza ny tsy lohanao ianao droaka solombahoaka ianao droaka anay ianao
ozy anao mazobantea anao zany mazary ho anao eto tratra ny flagrant délit nareo zao tratra mbody ompy ny zavatra tsy mety raha ohatra ka tena tsotra le zavatra ataonareo dia hoe mahazo fotsiny le olona fa tsy alainareo ny karaha-pifidiana sy ny karaha-mpanontrona mamaly anao eny aizany lehibe anao ala zafady a afaka le kimpo iny tena zafady indrindra tompo tena ifonana zafady zafady fanao tsy fanao tsy tapitra andalo zatsika mandeha zafady a honihony le izy hatran'izay raha nahita maso ny solomavambahoaka aperinasy fa honihony le izy hatran'izay tsy nahita zay solomavambahoaka io solomavambahoaka io olona na solomavambahoaka io olona io afaka manao zay ataonao anao solomavambahoaka io olona io no solomavambahoaka io olona io toy ireny ny zavanitranga teny akasina ny alakamisy lasa teo nandritra ny fidinana ifotony nataony kandida ny firaisan-kinany amin'ny boriboritany voalohany mahita raha ianitra raha zafy manatsosy ny mpanarady azy tokatran'olotsotra iray teny any toerana no nahatratrarana lista marobe efa voangona miaraka amin'ny karaha-mpanondrom-pirenena karaha-mpifidianana ary karaha-pokotany nolazaina fa izarana fanampiana ho an'ireo mponina eny an-toerana no antony nangalana ireo anaran'olona ireo ny mahagaga nefa dia ahitana karaha-mpifidianana sy karaha-pokotany io lista io ary anatran'olotsotra no anangonana azy olona maromaro ihany no tazana mitandahatra miditra sy mivoaka ao amin'ny tokantrano io isan'andro raha ny fanazavana nahare izany ny kandida ny firaisan-kina teto amin'ny boriboritany voalohany ary tonga nidina teny fotony ary nanadiadiny tena zava-misy marina ka ireny hitantsika tamin'ny sary ireny ny zavanitranga ny baribary ary tsy azona fenina intsony ny tetika maloto sy ny fikasana fangalaram-bato ataon'ny kandida ny volomboasary vehivavy anankiray no mandray ny anarana izay efa manana an'le listra ity listra ity zany le zavatra angalany ny anaran'ny olona hitanareo tsara mihitsy ny hoe lista akasina 2024 législative hitantsika tsara io fa mbola takona zany le izy amin'le satria misokatra ohatran'izao izy io a dia any amin'ny farany any io ngamba nefa misy any amin'ny 100 pejy any a tsy voaisa tsy misy soratra hoe ray roa telo le izy fa raha isaina nisy amin'ny anaran'ny olo eo dia ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo raiky ambin'ny folo roa ambin'ny folo telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo enina ambin'ny folo eo amin'ny 16 eo zany par page ity efa misy any amin'ny 70 any amin'ny centaine any zany no page feno ireo zany ireo izy daholo efa feno io dia ny zavatra hitantsika eo zany dia hoe ny anarana sy fanampina anaran'ny olona nom et prénom izy a CIN adresse numéro en carte ity zany a numéro en carte carnet pokotany ity dia ny farany hoe carte électorale numéro en carte électorale dia nametraka fanontaniana tamin'le ramatoa ny tenako zavatra novalian'le ramatoa dia hoe manao recensement izy manao recensement ao izy dia hoe recensement na inona dia hoe fanome amina ao anatin'ny antokonay avy any bureau national dia ny zavatra hitanay voalohany zany dia carnet pokotany no hitako toy izao hoe karaha ohatra ka fanomezana sy avy any bureau national nareo dia maninona no mampiasa carnet pokotany nanontany hoe birao pokotany angaty hitrano ity dia tsy birao pokotany ity dia efa maninona nareo mampiasa carnet pokotany dia ka misy olona tsy manana karatra fa io carnet pokotany io ny ampiasaina isy ny traçabilité dia vao maika anao taitra hoe ina le traçabilité zay ilain'le olona zany dia rehefa niraisiko le carnet pokotany a dia nosokafako dia gaga fa sady misy karaha-mpanondro sy misy karaha-mpifidianana ao anatin'le carnet pokotany le karaha-mpifidianana zay hitanareo amin'ny sary rehefa aveo a dia efa hita hoe karaha-mpifidianana nampiasaina iny be dehibe dia ny tena hoe ny karaha-mpifidianana tsy azo ampiasaina afa-tsy ny androm-pifidianana ihany sy ny aoriana ny androm-pifidianana raha ohatra ka misy fitorinana na misy zavatra atao fa ny olotsotra rehetra tsy mampiasa karaha-mpifidianana amin'ny fotoana melohany ny fifidianana fa le izy karaha-mpifidianana efa maloto be sy efa miforiporitra tsy fantatra otsony hoe efa nampiasaina impirina nampiasaina taiza zany io karaha-mpifidianana io navadika nefa niresaka rehefa tratra ny tetidratsy nambara fa ny kandida ny firaisan-kina indray no nikasy tanana sy niditra ankeriny tao atokantrann'olotsotra fa satria rehefa tratra amin'izany asa maizina zany lay atoko mpanjakana sy le kandida mpanjakana dia mamadin-dresaka ary mamoron-dainga mavita mamoron-dainga mihitsy ary lasa rain'lainga zany rain'lainga zany tsy misy afa-tsy ny devoly zany
fa rehefa tratra ambodiompy amin'le zavatra maloto sy tetikitetikdratsy ampiasaina dia mamorona tsangatsamanonana laza fa nikastanana na namon'olona izahay dia eto dia miteny a raha olona mikasa anao solombavam-bahoaka zany raha olona efa mitondra firenena zany ianao satria ministra ianao no nametra-pialana dia ilatsaka solombavam-bahoaka tsy miteniteny foana ary tsy mihinana mambolony fa mandanjalanja tsara aloha mamadika impito ny lela zay vao miteny fa tsy manao affirmation gratuite tsy hanao diffamation ohatran'izany solombavam-bahoaka am-perinasa no miteny tsy maître hianatra mpisolo vava no andeha kastanana olona nakely ary tsy ny ekipako no andeha kastanana olona nakely ary surtout hoe vehivavy dia hoe bevoka hitanay izy bevoka mipetraka amin'ny seza fa tsisy olona nikastanana anazy nakely ary teo tsisy violation de domicile tsisy fikasihan-tanana fa rehefa tratra ambodiompinareo dia mamadidresaka satria prise en flagrant délit de tentative de fraude tsy misy zavatra hitenenana mihoatra an'izay fa nareo dia mpangala bato satria nareo mahafantatra fa sur terrain nareo dia efa KO ianareo fa mahafantatra fa ho resinareo amin'ny fividianana dia mitady izay fomba rehetra izay anaovana antso izay na hidisqualifiena na anagadrana ny candidat suppléant izay miaraka aminay ka eto tsy anaiky an'izany izahay tadidio tsara izay efa niteny izay hatramin'izay hoe tsy anaiky intsony ny fangalaram-bato tsy anaiky intsony ny fanitsakisahan-dalàna fa tsy anaiky intsony ny anodikodonana ny safidim-bahoaka efa niteny izay hoe aza tratra anay dia tratra izy io mbola misy toerana hafa mbola misy ihany koa fa io aloha ny tratra tamin'ny lakamisy nampitandrina ity kandida ny firaisan-kina eto amin'ny boriboritany voalohany ity ny amin'ny mety fisamborana sy fanagadrana fahatany ireo pray ekipa aminy manoloana izao zava-misy izao ka aza kikitihana ny olonay hoe samborana satria izao ny zavatra misy hoe nandefasana convocation ny colistianay suppléant anankiray nandefasana polisy hatramin'ny valoalina miandro mbavadiny eo tsy fanaran-dalàna koa zany apetraka ny convocation dia fotoana azahoany anazy iny monsieur présenté any izy fa dadavinareo ataonareo sarika mpandrina dia tazonina any dia atao ohatran'le fanaovanareo ny olona hoe any tonga dia efa karakarainareo dia any dia tonga dia any am-ponja amin'ny fotoam-pividianana tsy misy olona sambosamborina amin'ny hevitra zay ataony nareo miexige hoe ataovy lalao madio fa lalao mahinony ty ataonareo ty farak'izay maloto zavatra lalao ataony mpitondra fanjakana kandidat-mpanjakana tahotra no azo andikana izao fihetsiky ny mpitona izao atao avokoa ny fomba rehetra ny liana sy anaratsiana ny kandida ny fanoherana satria tsy mahatoky tena intsony ny kandida ny volomboasary tsy eto amin'ny boriboritany voalohany ihany mantsy no misy taka izao fa inona fa manerana ny distrika rehetra mihitsy ho ny vanazavana mila masamanohitra ny tsirary ny sika hoy maitara ianitra razafy manatsoa mba ho tena fifidianana marina sy lavitry ny alabato sy ny kolokolo no hatrehiny na ny malagasy hisafidy hozana ny mpanjanaka zana ny amin'ny endrika vaovao any dimy taona manaraka indray ka anomeny maro anisa ny volomboasary ao Tsimbazaza na hisafidy fahafahana tanteraka ho an'ny fireneny amin'izay ka anomeny vato ho an'ireo kandida fantatra fa tsy hamadika tanindrazana tsy jery afa-tsy izay asosy atsara ny firenena ho ny ARFM na ny anteny mera ny ray aman-dreny foko malagasy tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo fotoana tsara sy mety indrindra amin'ny fanavotam-pirenena io fifidianana solombavam-bahoaka io hoy ny fanazavana miantso ireo manam-pahaizana malagasy ihany koa izy ireo mba hitondra ny traikefa sy ny fahaizana mampahalalana anasoavana ny firenena sy ny mpiray tanindrazana toy izao indrindra ny mahakasika izay fanambarana izay hatramin'izao misy ary maro ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony no mihevitra fa izy ireo no tompony Madagasikara sa milaza fa tsy any malagasy velively izany Madagasikara zany sa milaza ihany koa fa tsy misy ilany izany fomba andrazana izany intsony hoy ny ARFM tao anatin'ny fanambarana nataony tsy tokony hoy izany intsony voizina amin'izao fotoana izao izy ireo mazava ihany koa fa any malagasy Madagasikara na inona lazaina nambara koa rariny raha miverina doharano amin'izay mandray an-tanana ny firenena araky ny finoany razam-be isika izay manao ny hoe ny tany ro tompo ny ilany any olombelona sy hoavin'olombelona ny ilany anjanahary tahinjanahary tonga eo amin'ny anjara ny malagasy mpandova tompony tany ankehitriny tsy misy afaka ampivoatra ny Madagasikara ankoatra ny tompony anjarany tsiraray no mamadika ny pejy kion-dalana iray mety indrindra amin'ny fanavotam-pirenena io fifidianana solombavam-bahoaka io hoy ny fanazavana
miantso ny mpiray-tandrazana ny ARFM mba aneo firaisan-kina andray anjara amin'ny fanavotan-tandrazana sy ny asom-piandrianam-pirenena ny asa lehibe miandry ny malagasy amin'izao fiatriana ny fifidianana solombavam-bahoaka izao dia ny fanehoana firaisan-kina efa midika ho fitsapakivy mba ho karaha teo izany na ny malagasy janona ho zanan-tany zana ny mpanjanaka ka ho voazanaka amin'ny endrika vaovao any 5 taona manaraka indray ka isafidy anymeny maro anisany volomboasary ao Tsimbazaza na isafidy fahafahana tanteraka ho an'ny fireneny amin'izay ka isafidy ny kandida fantatra fa tsy hamaty tandrazana tsy jery efa tsy izay asoa sy atsara ny firenena hoy ny fanamafisana mampivaraontsana sy mameratra ny toe-javatra lalovan'ny firenena ankehitriny tsy izao velively i Madagasikara tandrazantsika tsy mbola misy raha manjary toy ny ray aman-dreny koa aoka tsy taza-potsiny izany ireo ny heverina ho ray aman-dreny sy manam-pahalalana sy fahaizana nantenaina nanao izany manoloan'izany dia manao antsoava manampaizana malagasy eto an-toerana indrindra fa ny any andilam-bato efa nahitany fanaon'ny olona mba hitodika na dia ara-tolo-kevitra fotsiny amin'ny fiaverana ny ho avy ara-tekorena fotsiny aza ny ray aman-dreny mba hitondra ny traikefa sy ny fahaizana mampahalalana nasoavana ny firenena sy ny mpiray-tandrazana maresaka avy any ivelana teo aza ny fanapahan-kevitry ny fitsarany iraisam-pirenena mandidiny tafika israeliana anatsahatra ny fanafiana amin'ile maki Gaza omaly avao maraina tamin'ity sabotsy ity dia nanafika n'ile maki Gaza ny tafika israeliana voakasika izany tanàna ny Rafa nanamafy moa ny tafika israeliana fa mila miditra ho Rafa izy ireo any atsimo ny faritra palestiniana andrava ny tafika ny Hamas sisa tavelany an-toerana sy anafitra ireo takalinaina fanadiadiny eo amin'ny sary sy rindrantsary Andry Rakotomalala ny ampitso ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitsarany iraisam-pirenena nangataka sy nandidy an'i Israely anatsahatra ny fanafiana ao amin'ile maki Gaza dia efa nandravarava ton-toerana ny tafika israeliana androany sabotsy vao maraimbe nalome baiko azy ireo ny CIJ ampiato ny hetsika miaramila ho Rafa vidy volana mahery taorianany boaniady tao Gaza ady vokatry ny fanafian'ny Hamas ny 7 oktobra lasa teo ankoatra io nilaza ny fitsarana tampony amin'ny firenena mikambana fa ara-dalàna ity fanapahan-kevitra ity saingy tsy ampy ny drafitra ampiarana azy miantso an'Israely hanokitra ny lalana ho Rafa mampifandray ny Egypta sy Gaza izay nakatona tao aorianany boanetsika tamin'ny fiandohan'ny volana May teo ny CIJ amp'izay hoy ny manampaizana manokana momba ny lalàna iraisam-pirenena Alonzo Gurmondi na malavetra ny Israely taorian'izay fa mila miditra ho Rafa izay atsimon'ny faritra palestiniana izy ireo andravy ireo tafika ny Hamas sisa tavela ary anafitra ireo takalinaina na dia ho aza ny fampitandremana iraisam-pirenena raha tsy aivina nafatsy olona 703 alina izay sivily ny akamarony ny fanafiana tao Gaza raha ny tarimarika navoakan'ny ministera ny fahasalamana ao Palestina tariny Hamas ny fanafiana tamin'ny 7 oktobra nataony komandiny hetsika islamista palestiniana tany atsimon'ny Israely dia nafatesan'olona mahery 70 indrindra fa ny sivily araka ny tatitry ny AFP izay azo tamin'ny ankokevitra ofisialy israeliana amin'ireo olona 250 natao takalinaina 220 no mbola tazona ao Gaza ka ny 730 no maty raha ny filaza ny tafika hatrany toy ny mahazatra ao arahinao avy hatrany aorian'ny sary famantarana ireo vaovao mahakasika ny fampelezan-kevitra aorian'ny fampalalam-baovao kosa no anarahinao ny Global News ny ako ny fampelezan-kevitra tany amin'ny faritra sy teto Antananarivo aorian'izay ny fandarana ho député iarana amin'ny kandida solombavam-bahoaka amin'ny boribory tany faefatra Rina Andriamasinoro izay anasananao hanaraka izany ny tenako kosa mametraka ny mandrapitafa tomboko lasy tomboko vavy nampiseho ny tanja ny kandida ny firaisan-kina teto amin'ny boribory tany faharoa Stanislas Randrianarso sy ny prailista amin'ny androany
nanakoako eraky ny tanàna ny hira faneva ny firaisankina ary nangorom-potsy izay arabe nandalova ny kandida ny firaisankina sy ireo mpanaradia azy teto amin'ny boriboritany faharoa nanomboka tety ambopony diabe namaky vakana ambolo-kandrina miazo anakatso sy ny ambanidia iny izao no pirofo fa limpanovana vonona iala amin'izao irifiry ny fahantrana izao ny vahoaka malagasy fa indrindra ny vahoaka ny boriboritany faharoa ho ny kandida ny firaisankina Stanislas Randrianarsoa irastany hita amin'izao pirofo fa tena mila fivaly olona ary tena misaotra le olona satria tena mila fivaly le olona eny ao ihany fitaovana ny rastany fa le Madagasikara mihitsy nafarendrika dia vonona le olona anarina azy ka dia misaotra le olona ary misaotra amin'izay satria tsy te tantarany zavatra fahoriana mantsoan'ny olona ntsony eto Madagasikara fa mivaivaotra ny vaiakaldrina ka dia vonona le olona misikina dia ampiana tosika kely ary izay tohanan'le olona enkany mba tsy ravitanana fa tena nao miery ny fony rehetrarehetra izay manontolo manavotana ty Madagasikara ty efa lipivarana ary aiza very Madagasikara rangaty inona tsisy atao-tatsika inona ny opportunité tsisy atao amintsika rehefa dia disitra vonona le olona isolotra lavitra be any ambony dia zao profitatsika saotra n'Andriamanitra saotratsika laharana voalohany ao anaty bileta tokana ny kandida ny firaisankina eto amin'ny boriboritany faharoa Stanislas Randrianarsoa sy ny prailista aminy Williamson Zafindrano podro no tanjona ho ny fanazavana ka miantso ny olom-pirenena tsy akanavaka eto amin'ny boriboritany faharoa andatsabato ho an'ny kandida ny firaisankina izy ireo ary anara-maso akaiky ny fisotry ny fifidianana amin'ny andro mpifidianana io vahoaka ny fanitsakitro arabaky teny no tonga nanatevin-dalana ny diabe nataon'ny kandida ny firaisankina teto amin'ny boriboritany fahenina todsoa Andriamampandry sy ny prailista aminy ny fota amin'ny torimasony ny vahoaka ary izao no pirofo fa leo ny fantrana lalina sy ny olana ara-tsosialy samihafa zedain'ny firenena ny akamarony ny vahoaka malagasy ka vonona iaradia amin'ny kandida ny firaisankina izay hitondra fanovana eto amin'ny firenena ho ny kandida todsoa Andriamampandry Yentsika amin'izany antotrony polo izany ny fitiavan'ny olona tsika satria fitapirofandroany fa amin'io zay isika tsapany vahoaka ny fiarovana azy tsapany vahoaka ny asa sosialy sy ny foto-drafitrasa maro sy fizorotsika ny famarinana entsika nika vahoaka fa izay tsamy alana io fa tsy maintsy podro mamanarina tompona ny fanentanana dia izao izay mbola sy naka ny karam-pifidianana ny fokotany dia alaivo izany hoatsika mpifidy fanasana tsitsitsy zany zany karam-pifidianana zany dia karam-panondry ihany dia efa afaka ifiditsika dia rehefa voavita ny safiditsika dia mijerytsika manaramaso fa misy misokosoko any misy mitady any anao karam-panondry hafahafa sy fidiny amin'ny borapokotany dia mampitandra antsika fa ataotsika ny fanaovana azy izy rehefa vahoaka tsisy mahazaka ny herim-bahoaka izany tsony eto ary ny zavatra angatahana dia tsotra zay tsy hiaky zay tsy robo fa izao fotsiny no angatanay mba fifidianana madio sy mangarahara raha ohatra tsy ataonareo an'izay izy ny fampitady antsika fa mifankalala sy mifankafantatra tompon'azy tompom-vavy kandida tsy azo tsinitsony avy na raha ny kandida ny firaisankina eto amin'ny boriboritany fahenina manana ny tanjany ary azo antoka ny podro amin'ny fifidianana io akoatra ny asa mahasolomam-bahoaka azy na hafantarana ity solomam-bahoaka ity ihany koa ny asa sosialy sy ny fanasoavana ny mpiarabelona hatramin'izay miantso ny vahoaka hifidy sy ho mailo amin'ny latsabato izay ho ataony kosa ity kandida ny firaisankina ity amin'ny andro ny 9 io mba tsy anaiky lembena na manoloana ireo endrika fangalaram-bato mety hitranga amin'io andro mpifidianana io
Ny fampianarana no lova tsara indrindra ary raha ny fampianarana no atao ambaninjavatra dia tsy misy fiainana mandeha amin'ny lony ny hoavy ny zaza malagasy. Izany indrindra no antony izao hetsika fanao isan'ny taona karakaraina izao ho nisy olomam-bahoaka totosoa Andriamampandry. Afahana miady amin'izao fahasalamana sy ny fanotrana izao dia tsy maintsy ny fianarana io satria mba afaka misaina ny ankizy rehefa mianatra afaka manao ny zavatra izay tokony atao ny tanorantsika ary manao ary tsy manao izay tsy tokony atao satria rehefa mianatra ny olona anankiray dia afantatra ny zava-misy ao anatina fiarahamonina sy ao anatina fireneny dia ainy no misandraka an'iny ary ainy no mamorona asa ho an'ny tenany sy ny mpiarahamonina izay misy azy. Izay zany no mahatonga antsika hoe tokony anen'ny fampianarana tokony miopoanany lalam-pamena ataon'ny fanjakana zany fa amin'izao fotoana izao dia mifanohitra an'izay fa lasa atao atsarambina mihitsy ny fampianarana eto Madagasikara. Nanomboka androany araka izany ny fampianarana maimaim-poana ireo mpianatra nala fanadinam-panjakana eto Ambohimanarina. Isitraka izany manomboka androany ireo anala fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat. Tafiditra ao avokoa ny taranja rehetra miaraka amin'ny polikopy sy ireo kojakoja samihafa entina manombo fahalalana. Mpianatra Anarivo no liana tamin'ity cours gratuit natolotry ny kandida ny firaisan-kina eto amin'ny boriboritany fahenina ity. Misy foana ihany koa ny fampianarana teny vahiny sy informatika isan-taona. Ny volana Jona kosa no isitraka ny fampianarana maimaim-poana tahaka izao ireo mpianatra nala fanadinana CPE mitony asa sosialy ho ny kandida ny firaisan-kina eto amin'ny boriboritany fahenina. Tahaka ireny ny fihetsiky ny kandida ny volomboasary ao amin'ny boriboritany fahadimy rehefa manao fampielezan-kevitra. Ampiasaina ireo besandry na grobra monona sy andratrana ireo tsy mitovy hevitra indrindra ny avy amin'ny firaisan-kina. Rehefa nanao dia benenga teo amin'ny météo niazo any tsara onenana ny kandida laharana fahatelo atariha ny fetra Ralamjafy Milolona sy Guerivo Randrianarsoa no nitranga ny olana. Nanaraka vahoarina ny karnavaly ny firaisan-kina izy ireo ary avy hatrany dia nijafy sy namono ny iray tamin'ireo mpanaraka ny firaisan-kina. Tsy mila olona tsy mendrika tahaka izany ny vahoaka ny boriboritany fahadimy ho ny fanazavana. Raha ny fanazavana tanin'olona ilay teray ao an-tsaronenana fanobodon'ny kandida ny volomboasary izay lazainy fa hanaovana tetikasaka natezitra ny olona eny an-toerana. Tsy zaka ny fandalovany kandida ny firaisan-kina teny an-toerana ka nanaova ny fomba ratsy io. Mila olona masamijoro hiady ho an'ny tombontsom-bahoaka ny boriboritany fahadimy.
larana fahatelo ao anatin'ny bileta tokana moa no misy ny fetra lamjafimololona sigirivo randrianarso nampirainy tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny kandida avitraina Andriamosa sy Jimirandriantsoa larana fahatelo ao amin'ny bileta tokana ao amin'ny distrika Navaratrano. No farana androany mantsy ny tournoi Fraisakina no karakaray ny tanora Fraisakina ao Avaratrano ka nanolotra ny amboarany kandida avitraina Andriamosa. Tsy vitany hoe fanatanjahantena ihany natao teto fa nisy koa ny fanentanana ny olom-pirenena tsy ankanavaka indrindra fa ny ao Avaratrano ho tonga anefany adidy ifidy ny kandida ny Fraisakina. Fanentanana ny anano ataoko ho an'ny tanora aloha voalohany indrindra satria mijaly loatra mivahoaka malagasy, mijaly loatra le tanora mavita fianarana nefa tsy mianatra. Manentana anao azandry tanora namako ifidy ny larina fahatelo fidy ny vovonana Fraisakina ato Madagasikara zany mba hoe anovotsika analan'izao fitondrana jadona zao fa satria tena miaina ao anaty jadona mintsika dia manentana ihany koa ireo mpiarabelona rehetra ato anatin'ny nositsika mba hifidy ny vovonana Fraisakina zay tarihan'ny président Marc Ravalomanana eo koa prositensy ireo antoko politika maro miaraka aminy dia tena hoe andao anove andao hiaraka ezaka dia arovo ny vato tena hoe arovo dia ho an'ny distrika Navaratrano manokana larana fahatelo ihany ny lalana hiavitra zany dia Jimmy dia matoky fa hopodro zany ato amin'ny distrika Navaratrano dia matoky koa Madagasikara rehetrarehetra osika Maronis itsika nanolotra amin'ny prime ministre minso matoky satria tsika tsy mandeha rery satria manana an'le ambony dia iza moa le ambony le Andriamanitra zay ivavahantsika. Raha izao no tsy landy dia voapirofo ny alabato izany no feo reto eto Faratsio androany. Karnaval lehibe no nataony kandida Ramily izay atolotra ny Fraisakina eto amin'ny distrika ny Faratsio. Tonga nanotrana azy tamin'izany ny filohan'ireo antoko mivondrona ao anatin'ny Fraisakina. Mila solombavam-bahoaka tena hiady ho azy Faratsio fa tsy solombavam-bahoaka anangatanana fotsiny ka anao merci président hoy ny kandida Mily. Hiavitra ao anaty Fraisakina hampandrosoana an'ity firenena ity hiainga tia Faratsio fa hampandrosoana marina sasy marina. Matoky anareo amin'izao androany zao satria zava-dehibe anova ny tantaran'ity firenena ity tsika ary aty Faratsio. Aty Faratsio maso zao tontolo zao maso Madagasikara iray manontolo satria maika manitra loatra ny vahoaka malagasy mahatsiaro ny fanohanana ny tatsata tamin'izany fitondrany président Ravalomanana ao anaty Fraisakina tanteraka. Vonina ve sisy tsy vonina amin'ny larobizao ifidy solombavam-bahoaka zay ho apetrakitsika dia solombavam-bahoaka anavitra amin'ny Madagasikara ao anatin'ny didy jadona anala ao anatin'ny Ramatahora Madagasikara ho amin'ny malagasy tsy azo ampororona eto amin'ny taniny. Ijoro isika hiaro ny tanàna ny Faratsio hoy ny lisitra faharoa amin'ny Fraisakina eto. Tsy azo ekena intsondry ny fivarotana sy ny fanabakana ny vahoaka eto Faratsio hoy ny nambarany. Tsy fantatra ntsony le hovidiana hoe le Ramatoa iza moa le anarana sa le président Rajoelina izy no miditra manao propagande nefa ny akanjon'ny président Rajoelina zarainy aza mba manambaka olona tia Faratsio fa samy mianatra nama. Tsy mety amintsika mihitsy ny affectation atao io ho an'ny fampianarana ao amin'ny fahasalamana hatramin'ny ao amin'ny fiarovana ny an'ny polisy sy gendarme hangary olona ireo tsy manana zanaka mianatra tsy azo atao hoe zany matao hoe affectation abusive aza mba atao aty Faratsio fa fantatra eny eny lalàna e. Sara zaraina ho an'ny région vakina karatra ny tany 100 hectares ary à Paris fanga io an'ny chef de région. Tsy namena tamin'io na olona anankiray ao tsara talàna na ho anambodiny manga amin'ny Faratsio io nama. Zao ndraiky
konkoa ahodikodina konkoa ny tany borina marimanana mitsangana atsangana daholo ny tanana fa tsy manaiky ny fanodikodinana ny taniny vahoakotsika izany a noanoanatsika any député mily satria itsika ihany tsika fa ino zanaka tatsay nisy tolana natao teto ary mbola tsy vita izany hoy kosa ny filohan'ny antoko APM Alban Rakotoasoa von no ataontsika amin'ireo kandida milaza azy ho kandida mpanjakana amin'ny alarobia fa 7 ny volana May ho iatrany ny fanazavany tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenentsika ny antony a tsy malagasy le anankiray ekena satsy ekena tompoko zay ihany no resako eto Faratsio androany tsy malagasy fa nisy fitaka be vava tao a nisy famadiana tanindrazana tao a nisy famarotana tanindrazana tao a mety sa tsy mety zany tompoko lasy tompoko vavy reo filohantsika reo nirotsoka filoham-pirenena reo tsy hoe matahotra akory fa tsy mety a raha tsy mitovy le azakazaka zay atao ny tena malagasy a ny sasany tsy malagasy asiorakoraka be rangaho anazy aloha numéro 4 viditsika vote sanction ary tsy eto Faratsio ihany a fa manerana amin'ny Madagasikara ataoko milamina tsara tsy tezitra amin'ny teny anty a fa dio ohatra ny fahasambao alaviro ohatra ny fahasambao a ny mifidy kandida mpanjakana marina sa tsy marina mbola tsy vita ny tolona farany ampitiavana mpanajana mampitsangana anao Andriamatoa député première liste mirary soanao mahaleova mahalasana androso andavolahy iverina hitondra babo ikapa hitany tony andita hitany vaniny andanja hitany marina itsara hitany meloko lany ianao 29 meraka aza manaiky ambakainay tsony isika vahoaka eto Faratsio aza manaiky orebirebena amin'ny fitaka bevavy ka ilazany sasany fa anao an'izao sy zao kanefa 5 taona mahery izy teo tsy hita izay nataony hoy kosa ny filohan'ny antoko ASVM Rivo Rakotovao tanàna mpitolony ty tsy azo ambakain'olony ty ka aza mety na iza nitondra lainga eto amintsika eto tompoko satria zao mba antany hoe inona ny vita teto 5 taona de aninona ty zany aninona de zao ary ny sazy amehtsika azy tsy metsika vato izy zay ny afantarany hoe tsy azonao fetsifetsena sy langelangena vavabe anao a n'olona mponina eto amin'ty Faratsio ty tompoko zay any so de miorakoraka fotsiny tsika asa matahotra tsony zay natokavana eto iseho aminareo fa tsy matahotra tsika ary tsy fatahoratsika anizany atsika izany atsika zao matsy misy olona tady andraiky alainga eto zay onona anao ny lalany inona nataony teto le tetezana anao fa ny vely rano ary tsy hita zay misy azy ao ary eto mba mialatsiny amitsika eto avy eto Faratsio mampitandriny zay any lehibe distrika sy ny PDS satria natany tsy tokony amin'ny toerana misy fanaovana propagande eto tsy mena atsika androany nefa tsisy mampiasa tandremo ianareo a mbono maraina ny andro amin'ny larobia de tapitra io a ka aza manao zay mangidy oditra amin'ny vahoaka ry zalahy samy malagasy eto andao mba ifanaja tsy misy olona bady eto akory fa mifanaja isika satria raha ny zavatra vita teto a efa voalaza teo tamin'ny andro ngiara-valimanana mandeha mifidy aloha tsika tompoko any mafisana andreo fotodrafitrasa mba efa vita taloha ampisotra fiainan-datsah de andao tsika aloha ifidy de rehefa vavy mifidy isika de miaro safiditsika ok zay mifanambakana tsakanonareo mianada zao ve n'olona mambakaina zareo a zao zanakitsika zao tsy azo ambakaina atsony fa tsy vitan'izy rery io a fa mila tsika tonga eto androany isika tsy tonga eto mila tsika rehetrarehetra iaro safiditsika ary zao no izy a efa mifelarany zareo ny aviatsika aza mena azy tsony ny avanana
aza mena asony fa rehefa mamely atsika izy de asitsika teo anolohan'ireto vahoaka marobe ireto no nanamafisa ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha mpiara-mitantana ny vondrona firaisan-kina fa tsy anaikintsondry ny fantsakitsahana lalam-pandrenana miverimberina ity vondrona politika ity miantso ny vahoaka malagasy ijoro iaraka amin'izy ireo ny tenany araka ny andininy fa 7 ao amin'ny lalam-pandrenana dia ny fanjakana no miantoko ny fiantanin'ny fitondrana ny lalam-panjakana ara-politika zany hoe miantoko ny garantira neutralité ao amin'ny andininy fa 7 amin'ny lalam-pandrenana dia milaza fa ny andraikitsy ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarahana amin'ny asan'ny vondrona politika ary araka ny andininy fa 1 dia voalaza an'io lalam-pandrenana io ihany a lalàna fa izoro 20 bara 008 avapita mandritra ny fotoana fanaovana fampelezan-kevitra lozy zareo nefa mbola manao ihany dia zao zavatra misy betsaka zao fandian-dalàna tao-dralahy zao dia tsy nanaiky sika fa niantso hoe miantso anareo a fianakavimbe iresam-pirenena izahay miantso voaka malagasy manontolo fa tena fanaovana tsinitsinina voaka malagasy zao fa nitsakitsahana verimberina lalam-pandrenana zao sy ny fandikana lalam-pividianana ny fahefa-panjakana ny fananam-panjakana eo ampelantanany a no entiny mpitondra anaovana ireo fampelezan-kevitra ho an'ny kandidanireo ny fahefana menazy a ny fitaovam-panjakana no anaovana an'io koa noho izany a manambary eto izahay ho filazana ny piraitanindrazana rehetra sy ny fiombin'ombe irasam-pirenena fa fiantsina sy fanaovana tsinotsinina tanteraka voaka malagasy a zao fandikan-dalàna ataondrareo zao manameloko tanteraka izao fandikan-dalàna ataondrareo zao asika ary indrindraindrindra ny zotra-pifidianana tsy mandeha araka zay tokony ho izy manana fahefana mahefa am'izany a ny CENI commission électorale nationale indépendant tsy indépendant zany io izy nanratako le taratasy nalefa ny nakary de bordereau naverina noho izany mba izoro ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy anekeny ny voaka rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky zao zahay ny ampitsarana ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondroreo atsahoary anareo tsy mety io faharoa ny andraisany CENI sy ny ACC ny andraikiny ka ampiasa ireo fahefana eo ampelantanany ampiarina ny sazy voalazany lalàna amindreo izay manova fandikan-dalàna sy ireo candidat izay nahazo tombony a tamin'ireo tsy fanarahan-dalàna raha misy candidat ary tena misy ny candidat nahazo tombony a amindreo tsy fanarahan-dalàna reo elana asorona dolo ny vato azo rehetrarehetra azo leo zany ny candidat zay tsy manara-dalàna eto de tia eto efa miantso voaka malagasy a tsy anaiky miantso ny fombonambe irasam-pirenena izay tsy ijery fotsiny zao zava-misy zao ny fanitsakisahana lalam-panorenana ny lalàna fe ny fifidianana manamafy ary izahay fa tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna mitranga toy zao ary efa mitona vahoaka sahady izahay am'izao fotoana zao a ijoro sy ho vonina hiary demokrasia sy ny fanjakana tsan-dalàna efa milaza aminareo a zay hoe zao zava-misy noho izany zany mila aminareo mijoro a mila voaka say a ijoro a ho vonina hiary demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna mazava ny sariny tranga teto faratsio androany ao andamosiny vovonana firaisan-kina ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Marc Ravalomanana raiky amin'ny zato ireo kandidany firaisan-kina manerana any Madagasikara ny raiky amin'ny 20 amin'ireo ihany no landy dia azo ny maronisa eny anivony anteny miram-pirenena ho azy